Miobia ho an Jehova ary tany rehetra. Mampo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy nanao antsika ary azy isika dia olony tsy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankiandrany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Andriamanitra masina sy tsara indrindra rany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga amin'ny fotoana izay enona ny teninao izahay. Izaho dia fitaovana ihany. Fa ianao fanahy masina no nokatra mivavako amin'ny tenin'ny molotro ary hikasika ny fo izay iain'ny teninao eto ho tahaka ny tany lonaka ka tsy verina ny teny raha tsy efa natanteraka ny asany ary ambinina amin'izay rehetra mandry izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no namivavaka. Amen. Amin'ity sabata manokana ity, voalohany dia isaorantsika Andriamanitra dia miara-banao amin'ity sabata manokana ity. Ho marika izany fiarabana izany dia andehantsika hiaraka ifanofahofantanana. Amen. Izao tsika dia hanao hira fiderana, larakira fa 720. Santa Charuavu Leibeni Erini Leibeni Asani Marina Nididini Manabaranya Tsarani Saurehechariza makatuni tenini kamirindra sueri baiderani pari heni enyandanitra marusi mamiratra ni eti antanikyo sesena sadikantu ori ulumbeluna izai sanganasani manumeza aziza vunina hichasiaza ia
Andriamanitra iray feo mandrakiza hankalazana hatrany eny fitiavana sy ny famindrampona vonina itroana tena lehibe Jehova. Andrany baibolitsika isika dia hijery ny ao amin'ny Deutéronomie 20 tapany voalohany sy ny 20 tapany voalohany. Deutéronomie 20 tapany voalohany sy ny 20 tapany voalohany. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio. Hovoain'i Jehovah ho anao ny lanitra, tranon'ny fitehirizan-tsoa. Ho tahinany ny teny asaontsika tsiraray avy. Amen. Miaraka hivavaka isika. Misaotra Tompony amin'ny fitahiana rehetra izay nomenao anay indray. Ahafahanay mahatratra izao sabata masina izao, sabata manokana izay ahafahanay mandray ny fitahim-panava aminao ihany koa, izay orinesinay ao anatin'izao sabata izao. Misaotra ny amin'ny teny izay nalefanao, izay ainao amin'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Dia matoko Tompo fa anala ny fo vatonay ianao ary ametraka fonofo ahafahanay mandray izany teny izany, ary isiako ny eo amin'ny fiainanay tsiraray avy izay mandray izany teny izany, ny teny izay ho raisinay amin'ity sabata manokana ity. Ka dia mitenena Jehova fa vonina ihany izay mpanomponao, satria aminarinao angatanay zavaka izany. Misaotra Ray Malalo. Amen. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony, ka mangataka antsika mba hanokatra ny izay efa nomantsika ny aposy ary hivavaka mangina isika. Arak'izany fanatitra izany dia hony ao amin'ny Malaky 3 any andininy 10. Entinareo any 10 karena mba ho hatramin'ny fireketako, ary izaho toetra amin'izany aho dia hovoako ny lanitra midanadana, dia ampidinako fitahiana manana ampiampy ianareo, ary indrindra amin'izany dia inona tsy tokony alala tanana ve tsika ny amin'izany, satria Andriamanitra dia efa nanomana manokatra ny lanitra ho antsika tsirairay avy, ary indrindra ihany koa tsy hoe mamorona isika fa efa nomen'Andriamanitra, fa ny angatan'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny mamerina fotsiny. Ka izay indrindra no anentanako antsisa ahatonga antsika mba amerina ny ampahafolony sy mifanatitra. Hozy ny ao amin'ny Korintianina 2:7 ny 9:7, ny mameam-pifaliana no tian'Andriamanitra, dia izay indrindra tsy hoe teherena zany zasy ianao fa tokony atsapa antsika tsirairay avy fa mba ahalala tanana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra.
raha eo fifaliana ho anay no midera sy makalaza ny anaranao satria mbola amenao tombontsoa lehibe indrindra zay. Afaka mamerina ny ampahafolony sy mifanaritra zay efa nomenao anay hatramin'iny eneman'iny ka nandritra an'ity enemana ity dia fifaliana ho anay no misaotra sy midera ary makalaza ny anaranao satria mbola afaka manao an'izany zay tsirairay avy ny voninahitra ny eo anao rery ihany sotra tompo. Amen. Lohatenin'ny toritentsika androany raka izy izay hoentiko amintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ireo biby niteny. Ahoana hoe raka izy? Ireo biby niteny. Mialohan'izay aloha dia hivavaka itsika rehetra raka izy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao zahay tonga amin'izao ora sy fotoana izao indray. Ampio zay mba ho zaza endry mba heny tsara dia mitenena Jehovah fa miainy ny mpanomponao asandratra mivavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Iza moa raka izy samy biby niteny zany. Dia ozy izy ianao hoe mba marina ve zany? Dia ozy izy aminao hoe andonge jerevantsika ny ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko 7 dia
tapany voalohany, tapany faharoa zafady. Ozy izy le menarana tamin'ny Eva. Hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eto amin'ny saha. Dia ozy izy Eva hoe anka, tsy izany kosa ny tenenin'Andriamanitra e. Dia nifampiresaka teo izany menarana sy Eva raka izy dia niaino menarany Eva. Dia nefa ny devoly nanokatra ny vava menarana tamin'io fotoana io. Dia zavatra mifanohitra amin'ny tenenin'Andriamanitra avokoa no ny tenenin'ny menarana tamin'ny Eva raka izy. Dia resy lahatra ary Eva dia nihinana tokoa le voankazo le tenenin'Andriamanitra hoe aza hinananareo io aza kasihanareo io fa ho fatinareo raha vao manao an'izany. Vokatra izany raka izy dia lasa voaozina Eva. Dia voaozina koa ilay menarana, vokatry ny fiainony ny tenin'izany menarana izany. Ny fiainona ny vavan'ny devoly izany raka izy ny fiainona ny feon'ny devoly dia mahatonga ozina, mahatonga fahoriana, mahatonga fahakiviana, mahatonga ary mitarika hatrany amin'ny fahafatesana mandrakizay izany. Dia tokony tsy mihaino ny devoly izany tsika. Dia hiditra eo amin'ilay biby faharoa indray ary tsika dia inona indray ozy izy nareo ilay biby faharoa? Ny borika na apondra. Mahafantatra apondra daholo ny ankizy rehetra? Ie. Dia aiza indray no misy an'izany tantara izany? Misy an'izany tantara izany raka izy dia ao amin'ny Nomeria. Nomeria 2:20 dia ao amin'ny 9:20. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nosokafan'i Jehovah ny vavan'ilay borika ka hoy izy tamin'ny Balama, inona no nataoko taminao dia nikapohnao intelo aho zao? Dia ozy izy Balama hoe satria ianao namasy vazy anaka. Dia rehefa nisokafan'Andriamanitra ny vavan'ilay borika dia tsy tonga saina mihitsy Balama hoe fa maninona moa izany ty borika ty no mahay miteny ohatr'izao, fa mbola namaly an'ilay borika izy hoe satria ianao mamasy vazy anaka. Dia mifamaly teo ry zareo, fa nga moa zaho efa nanao ohatr'izao taminao. Dia ozy izy Balama hoe anka. Dia tampotampoka teo ozy izy raka izy dia nisokafan'Andriamanitra amin'izay mason'ny Balama. Dia inona ozy izy nareo ny hita amin'ny Balama teo anoloany teo? Misy anjely teo anjely mitazona sabatra maranitra, izany ny hita amin'ny Balama nanoloana anazy teo. Eo izany vao tonga sain'ny Balama ny fony izy dia niakohaka tao amin'ilay anjely izy. Dia ozy izy ny anjely hoe raha tsy nivily anahy intelo io borika io dia ianao mihitsy no nasiako tamin'ity sabatra ity dia efa maty ianao ohatr'izay. Ny tantaran'izy io manko raka izy dia ny ran'ilay mpanjaka iray ny manam-pahefana teo amin'ny zareo teo hakan'io Balama io hanosina ny zanak'Israely. Dia tsy sitrak'Andriamanitra nefa izany dia nefa Balama lasa ihany izy nandeha. Dia izay nahatonga ilay anjely ny sakana anazy fa raha tsy izany ozy izy ilay anjely dia nasiako tamin'ity sabatra ity ianao dia maty. Teto indray izany raka izy dia Andriamanitra mihitsy no nanokatra ny vavan'ilay borika ary samy voata avokoa na ny borika na i Balama samy voavony izany izy ireo satria niainy tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia isika koa raka izy manoloana ny zavatra ataontsika, ninona ny zavatra ataontsika izany dia tokony hanao an'Andriamanitra ho lohalaharana mandrakariva isika. Dia amin'izay isika voaharo amin'ny loza, tsy mahazo antsika ny loza rehetra satria amin'izao fiainana izao dia feno loza n'aiza tany alehantsika. Ovakitsika farany raka izy ny ao amin'ny Salamo 7:100 dia ny 9:100 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ato am-poko no iraiketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ahoana hoe
ato ampoko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Dia mila miaino ny tenin'Andriamanitra mandrakariva zany tsika rakizy dia amin'izay tsika tsy tratry ny loza. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho amaranantsika anazy zany dia hivavaka tsika. Raha inay masina tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao indray zahay satria nomenao an'ireo tantara an'ireo biby anankiroa ireo dia ny tantara mena rana sy ny tantara boriky zany. Inga ny Andriamanitra mba hiteny aminay hanokatra ny vavanay tahaka ny nanokafanao ny vavan'ny boriky izahay. Dia hanaraka ny sitraponao zahay hiaino ny teninao mandrakariva zahay. Tononona ny vavaka sy asandratra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azamana eny ampitsy anareo, azamana famombantsika Jesosy, azamana eny nona mitranga, mitsinjohy sy amin'izay ata, koa tanjaka saina sy foleko dia mitranga manjinokana sonoso tsy adire esika fampandresy mananany Jesosy ilay mahery. Na di mamaky ala mikitroka, na mitety havona midezabe, tsaroko fony ilay teny manao hoe hai maitso omeny andriako, koatanja misaina sy foleko dia mitranga manjinokana sonoso tsy adire esika fampandresy mananany Jesosy ilay mahery. Ny valiso omeny efany, ny any atao miambinatrany, zay mahazo rono ikokizany, ekelisy sady izotra hoany, koa tanjaka misaina sy foleko dia mitranga manjinokana sonoso tsy adire esika fampandresy mananany Jesosy ilay mahery. Tonga eo amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra isika ary dia manasa antsika aneo fahalianana ny amin'izany tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika eto izany. Taona vitsivitsy lasa zay dia nalaza ny fampiasana ilay fomba fitenenana hoe misy miaino. Mino aho fa maro amintsika zay miaino, ary ianao zay miaino io no efa manampiasana zany fomba fitenenana zany koa rehefa misy olona iresahana ka tsy maneho fahalianana aminao zay miresaka aminy. Ka raha tonga amin'ity fotoana zay enotsika ny tenin'Andriamanitra ity isika
dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 117 hoe mihainory oloko fa hiteny aho. Ary mafisy ny Samuel 2:7 hoe famijanona kely ianao ilazako ny tenin'Andriamanitra aminao. Ko ao anatin'izao fotoana izay natokana hinona ny tenin'Andriamanitra izao, andeha ho ajantsika ny zavatra rehetra fa hifantoka amin'izany fianona ny tenin'Andriamanitra zany isika. Na dia efa nivavaka isika teo dia manasanao mbola hiara-nondrika an'lohantsika hivavaka. Sotranao zay Andriamanitro satria alefanao ny teny ahasitrana anay, anitsy ny diso hitaiza amin'ny fahamarinana ary anamafiorona ny finoana. Dia mbola mangataka anao hatrany fanahy masina, sokafo ny molotro mba hiteny ny sitraponao ary kasio ny molotra ny fonay mba ho tahaka ny tany lonaka andry ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha iverinantsika le vaky teny eo amin'ny Deutéronome 20:20 tapany voalohany sy ny 2:20 tapany voalohany teo dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia hovoany Jehovah ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa. Averiko ndre mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia hovoany Jehovah ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa. Raha raitsika izay fanambarana amin'ny Deutéronome 20:20 sy 2:20 zay dia rehefa miteny Jehovah ka mihaino tsara ianao, mihaino tsara isika ka mitandrina zay zavatra teneny amintsika, dia hovoany Jehovah ny lanitra. Ary voalaza amin'io Deutéronome 20:20 fa izy hoe io lanitra io izy dia tranony fitahirizan-tsoa. Trano fitahirizan-tsoa. Ny ao an-danitra ao zany dia tranon'Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy zava-tsoa no tehirizan'Andriamanitra ao amin'io tranony io. Ao amin'ny Jakoba 1:7 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba 1:7 ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ray ny fahazavana. Indrina izy zany atsaran'izany fanambarana zany izy hoe fanomezan-tsoa rehetra, ny fanomezana tanteraka rehetra ny ao amin'ny tranon'Andriamanitra ao ambony ao an-danitra io zany izay misy toeran'Andriamanitra, dia hozy izy hoe ny ao dia fanomezan-tsoa, ny ao zavatra rehetra dia fanomezan-tsoa ary fanomezana tanteraka. Dia le Deutéronome teo hoe hovoainy Jehovah ho anao izany lanitra fitehirizan-tsoa, fitehirizana fanomezana tanteraka izany raha mihaino tsara azy ianao. Ahoana ary ny tokony ataontsika mba hatanteraka an'izany ary mba hovoainy Jehovah aminao, hovoainy Jehovah amiko, hovoainy Jehovah amintsika io lanitra fitehirizan-tsoa, fitehirizana io fanomezana tanteraka io. Rehefa jerevana amin'ny Baiboly dia misy zavatra anankiroa ahafahantsika mamoha io lanitra io ka hidinana izany fanomezana soa sy tanteraka izany eo amiko sy eo aminao. Voalohany dia ny vavaka. Jery ohatra anankiroa ao anatin'ny Baiboly tsika maneho an'izany, nanao fanandramana an'izany ireto olona ireto. Voalohany dia Stefana. Rehefa jerevantsika ny asan'ny apôstôly 7:4-50 ka hatramin'ny 90. Asan'ny apôstôly 7:4-50 ka hatramin'ny 90 dia hitantsika eo ny tantaran'i Stefana. Vita ny toriteny Stefana. Ary tao anatin'ny toriteny dia nitoriny amin'i Jesosy ity Stefana ity.
ny zavatra nampalahelo nefa dia zao hoe tezitra ny olona, romotry ny fahatezerana ny olona. Vita ny toriteny Stefana, nanandratra ny masony izy nivavaka, ary tao anatin'izay indrindra dia zao ny fijorona vavolombelona nataony Stefana hoe amin'ny 9:5 ny asan'ny apôstôly 7, indro hitako ny lanitra nisokatra. Rahalahy sy anabavy, ianao zay miaino ahy io, mahafinaritra loatra zany fanambarana izany. Ao anatin'ny toe-javatra zay tena hoe mampiorokoditra sy ny olona tezitra ary saritarika ny Stefana hitora-bato azy. Stefana kosa nivavaka, niandrandra ny lanitra, ary dia hitany ny lanitra nisokatra. Mahafinaritra loatra izany. Ary fanandramana tokony ataoko tokony ataonao. Indraindray rehefa tsy hita mivavaka ny olona anankiray ao anatin'ny fotoam-bavaka vitsivitsy, dia mampalahelo fa ny valiteniny dia zao hoe mbola bebe atao e, mbola sahirakirany, ho avy any ihany fa mbola misy zava-manahirana aloha e. Ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy manahirana io indrindra ny tokony anandratanao mafy mihoatra ny tamin'ny lasa rehetra ny vavaka, dia hitanao fa sokatra ho anao io lanitra fitehirizan-tsoa io, ary dia hivahy ireo olana ireo, ho maivana ny fiatrehanao ny olana io. Ka ho anao zay efa nanao zany fanandramana zany, dia ozy ny tenin Jesosy amin'ny Luka 7:1 hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandraka hariva tsika ka tsy reraka. Tohizo zany fanandramana amin'izany vavaka izany. Ary mbola tsy nanandrana an'izany ianao. Ianao zay ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fitsapana fizahan-toetra, manandramana izany vavaka izany, fa hitanao fa ho sokafana Andriamanitra ho anao io lanitra fitehirizan-tsoa io hamaly ny etaeta-ponao. Ohatra anankiray faharoa dia Petera. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 10, ny 9:5 ka hatramin'ny 11. Asan'ny apôstôly 10, 9:5 ka hatramin'ny 11. Dia mbola miteny amiko aminao ihany koa io fanandramana natao amin'ny Petera io. Tatao vonana ny andro tamin'izay fotoan'izay amin'ny 12 ora. Mefa somary noana reto mpianatra reto, ary angamba somary efa nitsirika tany amin'ny mikarakara ny sakafo. Ka rehefa nitsirika tany amin'ny mikarakara ny sakafo dia hoe mbola elaela vao masaka ny sakafo. Noho izy Petera hoe aleo hiakatra any ambony hivavaka, mandra-pahatonga ny sakafo vonona. Fanandramana anankiray mahafinaritra aloha izany. Inona no mba hataonao io eo am-piandrasana ny sakafo ka somary taratara? Fa indraindray dia misy olona tsy manao fa tsy menomenona, monomonona, tezitra. Fa misy fanandramana mahafinaritra eto nataon'ny Petera teo am-piandrasana ny sakafo zay ho atolotra, dia nivavaka, niakatra tao amin'ny efitra ambony izy, dia nivavaka. Ary tao anatin'ny vavaka zany dia zao ny fijorona vavolombelona nataony 9:10 hoe nahita ny lanitra ny sokatra Petera. Nahita ny lanitra ny sokatra Petera. Miantso anao ny tompo androany, anao n'izany fanandramana momba ny vavaka izany. Haitsika, rentsika matetika hoe ny vavaka manova zavatra. Marina izany. Be dia be ny olona efa nanao fanandramana izany, na ny tenako izay tondra n'izany tenin'Andriamanitra izany. Betsaka ny zavatsarotra natrena teo amin'ny fiainana. Fa sofa nisy ny vavaka. Ary rehefa ny tolona tao anatin'ny vavaka, dia mahatsiaro maivana tao anatin'ny olana, na tsiaro nanana fanantenana, na dia ny tanondrika aza. Dia manasa anao ihany koa, tompo androany, anao fanandramana ny amin'izany vavaka izany. Ny zavatra anankiray faharoa zany, manampy an'ilay vavaka teo dia izao. Ilay voalaza ao Matthieu 7:9-10. Matthieu 7:9-10. Haitsika tsara, hainao tsara izany tantara izany dia tamin'ny nanaovana batisan'i Jesosy. Sao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha vao natao batisy Jesosy dia niakatra teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra. Averiko indray mandela izy. Matthieu 7:9-10. Ary raha vao natao batisy Jesosy dia niakatra teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra. Tsy mba irinao ve
ny mba hisokatra aminao ihany koa zay meno any lanitra. Tsy ho tanteraka aminao zany raha tsy mandeha teo amin'izay nandanan'i Jesosy ianao. Ary amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina, Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany ihany koa. Lalana anankiray izay nandehanan'i Jesosy, izany batisa izany, ary dia nisokatra tamin'ny ny lanitra. Voalohany zany dia raha tianao nisokatra aminao ny lanitra dia vavaka, fiainam-bavaka. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe antomotra ny farany zavatra rehetra, mahonoana tena amin'ny fivavahana. Fa misy zavatra anankiray ambonin'ny vavaka eto, tsy maintsy makeo amin'ilay dingana faharoa isika dia eo amin'ilay batisa izany. Satria ny batisa dia araka nambaran'i Jesosy amin'ny Jaona toko fahatelo, andininy fahatelo, andininy fahadimy, andininy fahafito, dia ozy vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha misy tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza gaga no nolazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ny hoe idinan'le fitahiana, le fanomezan-tsoa rehetra ao an-danitra ao, ho anahy, ho anao, ho an'ny zanany izay mahery ny vavaka, mazoto ny vavaka, fa ny atonga antsika mihitsy hiditra ao amin'io tranony io, iaina, ahitany zany hoe reto daholo zany zavatsoa ao an-danitra ao zany, ary iaina sy velona amin'izany. Kanefa averiko ihany fa raha tsy miroso amin'ilay dingana anankiray tsika dia batisa, dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy ianao, tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary aza gaga ny amin'ny lazako aminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao raha tianao ny hiditra ao amin'izany trano fitahirizan-tsoa, ahitanao ireo fanomezana tanteraka rehetra izay nampidinina ho anao. Ny antso alefan'ny tompo amboko sy aminao amin'ity maraina ao anatin'izao fotoam-pivavahana manokana andrenisantsika ny tenin'Andriamanitra izao dia voalohany, aza tsahatra ny vavaka. Ary ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy mafy indrindra, tohizo ny vavaka. Raha nanana fanamponao taloha amin'ny famonjina fivoriam-bavaka rehetra, tohizo zany. Raha somary nalaindaina ianao miverena amin'ny fitiavana voalohany, amin'izany fitiavam-bavaka izany. Ary faharoa dia izao hoe miorena tsara aza miova, miorena tsara aza miova, maharitatra amin'ny farany. Ary ny antso farany, ianao zay manana fanapo, manana fitiavana amin'ny vavaka, mazoto mamonjy ny fotoam-bavaka, mety mivavaka maraina atoandro hariva, mety mandeha mivavaka sanandro sanandro efa mbola tsy vita batisa, miantso anao ny tompo androany. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andininy enina ambin'ny folo, ankehitriny ary inona no mampijanona anao? Inona no mampijanona anao mijanona amin'ilay dingana voalohany fotsiny hoe mivavaka, mamonjy ny fivoriam-bavaka, mivavaka isanandro isanandro, mivavaka maray tsy hariva? Inona no mampijanona anao? Mitsangana, miantso ny anarany ary aoka atao batisa ianao. Mitsangana, miantso ny anarany dia aoka atao batisa ianao. Iza aminareo ireo izay mihaino re tapa-kevitra androany, resy lahatra ny amin'izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe tian'Andriamanitra mba hisokatra aminao ihany koa ny lanitra. Ary tsy hisokatra aminao fotsiny idinan'ireo fitahiana sy fanomezana tanteraka, fa hisokatra aminao ka amin'ny fotoana izay ho hiavian'i Jesosy tsy ho ela intsony amin'ny raha ny lanitra, dia hisokatra ihany koa io lanitra io ho anao, ary dia hiditra ao anatin'izany tranon'Andriamanitra fitehirizan-tsoa izany ianao. Tompony kasika ny fonao amin'ny alalan'ny fanahy masina, manapa-hevitra fa ny toe-javatra rehetrarehetra mitranga sy miseho ankehitriny dia mampiseho fa andro farany izao fotoana tokony hanapa-kevitra ary aza mangatakandro itsony mba ho ankonana feno isika hiditra
ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany samy ahita lanitra isokatra avokoa dada neny zoka izandry. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra masina sy tsara indrindra, anao ny teny izay nambara teo. Misaotra satria samy nahazo fananarana avy aminao zahay izay efa nivavaka. Fanamasinao mangataka aminao mihoatra tamin'ny lasa ritra ho an'izay niaino ahy androany. Mba ho resenao lahatra tsy ho ela intsony. Anapa-kevitra hoe tianao hisokatra ho azy ireo ihany koa ny lanitra. Ary dia manonona izao tsodrano zao amin'reto zanakao rehetra izay miaino reto. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy tanteraka ka ao ka arovana avokoa ny fanahy nareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo
sady izy ihany no hanefa izany. Amen.